Coucou, dia tokasoa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny ho resadresantsika anio zany a dia momba ilay méthode hawaïenne sy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny Ho'oponopono izany a no ho resantsika sy ho velabelarintsika eto amin'ity fandarana ity. Efa noresahako matetika teto amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé ny momba an'io Ho'oponopono io, fa saingy maro zany a no mankataka fanazavana bebe kokoa zany, ary omaly moa zany a dia efa nasehoko teto a ny fandarana amin'ny teny frantsay sy ny hoe inona ny ifandraisany zany a amin'ny coronavirus amin'izao fotoana izao a. Méthode iray izay afaka hiatrehantsika zany ny coronavirus satria dia misy ny filôzofia izay mitondra azy zany a ny Ho'oponopono na ny fomba fisainana hawaïenne izay miatrika ny zavatra manahirana rehetra izay miseho amin'ny fiainantsika andavanandro ka mahatonga ny fitonitsaina zany a manoloana an'ireo karazana olana ireo, satria amin'ny psikolojia zany a dia momba ny etude izay atao dia ahitana fa ny olana izay miseho amintsika olombelona izany a dia misy isan-karazany, ary misy ny olana izay goavana de goavana eo anatrehan'ny mason'ny zanak'olombelona, ary misy ny olana izay atao hoe maivamaivana. Inona nefa ny mahasamihafa azy zany a amintsika olombelona dia ny hoe misy ny mahatohitra bebe kokoa ny olana izay mitranga eo anoloany, ary misy zany a ny lavon'ilay olana. Ho adiadintsika zany a ny momban'izay zavatra rehetra izay donc amin'ny méthode hawaïenne Ho'oponopono. Inona marina moa zany a ny Ho'oponopono? Io zany a dia fomba fanao efa hatramin'ny elabe zany a tao Hawaï amin'ny famahan'ny olana amin'ny fiainana andavanandro, na resaka ady eo anoloan'ny fiarahamonina zany zavatra zany a, na eo amin'ny resaka adiady eo amin'ny mpivady, na eo amin'ny adiady izay mitranga eo amin'ny mpiara-miasa sy ny finamana, na eo amin'ny ataontsika hoe catastrophe naturelle zany hoe ny rivo-doza izay mety mandripaka ain'olona maro, ary indrindrandrindra koa zany a amin'ny karazana valanaretina toy ny pandémie izay mitranga amin'ny alalan'ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Ka ny fomba fiatrehan'ny hawaïenne ny zavatra ohatran'izao zany a no ho adiadintsika eto. Voalohany indrindra zany azy a dia misy ny phrase efatra izay tononony isan'andro zany a, dia ireto karazana phrase ireto a dia ny hoe désolé, pardon, merci, je t'aime. Ka ho adiadintsika tsirairay zany a ny dikan'ireo ary ny fiatefan'izay karazana phrase izay zany a amin'ny fomba fisainantsika olombelona ka mahatonga ny fitoniana ao amintsika. Voalohany indrindra zany a dia ny hoe désolé. Inona no finosin'io phrase iray io zany? Désolé zany hoe rehefa misy zany a ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainantsika andavanandro zany a, ny karazana olana dia miteny zany a ny hawaïenne hoe désolé. Ka ity karazana fitsaboana ity zany a dia efa nanaovan'ny olona aty amin'ny tany mandroso toy ny Amerika Avaratra sy ny Eropa fanadiadiana sy fikarohana maro zany a ny mampitombona an'io karazana fitsaboana Ho'oponopono hawaïenne io. Ary amin'izao fotoana izao dia efa
misy karazana fitsaboana ohatran'io zany any amin'ireny hôpitaly goavana momba ny psikolojia sy ny psikiatria reny zany aty Amerika Avaratra ary any Eropa koa. Désolé zany osisy zany hoe rehefa tsapan'ilay olona iray zany ilay olana hoe inona ny olana satria ny zava-misy mantsy zany dia betsaka ny tsy mahalala hoe inona marina ny olany, nefa ny olany dia iaina ny isan'andro fa tsy fantany hoe inona marina ary tsy fantany hoe olana izay mandratra sy mikiky ny fony zany io zava-mitranga amin'io. Ka izay no mahatonga ny hoe rehefa hitanao ilay olana zany dia eo ianao zany ny teny hoe désolé, zany hoe mangoraka zany ny tenanao ianao zany mangoraka ny zava-misy mangoraka ny mpiaramonina. Ka raha oharitsika amin'ny coronavirus zany dia ny coronavirus izay mitranga amin'izao fotoana izao zany dia maro ny tsy mahafantatra marina hoe inona marina moa zany ity karazana aretina ity ary inona ny zavatra tokony ataoko manoloana an'io zavatra io. Ka amin'izay fotoana izay zany no tsy maintsy tokony hiatrehana manokana zany ny hoe ahoana ny fomba ampiainana zany ny zanak'olombelona miaraka amin'ity karazana aretina ity. Ny coronavirus dia karazana aretina izay efa nazavaiko teto foana zany hoe inona no ipoirany satria amin'izao fotoana izao zany dia mifampiapanga daholo ny zanak'olombelona hoe iza no nipoiran'ity coronavirus ity. Mifampiapanga ny sinoa, mifampiapanga ny frantsay ary tesitra ny amerikana, nefa ny pandemia zany dia efa mipetraka eo ny valan'aretina izay mamono olona maro ary dia manimba fiainan'olona maro dia maro, na eo amin'ny resaka ara-ekonomika izany na eo amin'ny resaka psikolojika na eo amin'ny resaka ara-batana. Ka mbola betsaka zany no hoe mipetraka eo amin'izay ataontsika hoe phase ny atezerana na ny hoe phase de la colère, hoe maninona no izaho novoan'ity zavatra ity, maninona ny fireneko novoan'ity zavatra ity. Mbola maro zany no hoe eo fotsiny izy zany no mijanona kanefa izay zavatra izay nefany mety andreraka ny saina ary mety voamaika koa zany ahatonga n'ilay olona hanjary horeraka ary indrindrandrindra zany ny hery fiarovana ao aminy na ny anticorps zany dia mety miareraka zany rehefa ao anatin'izay ataontsika hoe sentiment de colère izay zany ianao fa tsy mitady vahaolana. Ka rehefa manomboka zany hoe mahafantatra tsara zany hoe inona zany io aretina io dia eo zany ny olona anankiray no andeha any amin'ny phrase faharoa zany dia ny pardon. Izany hoe ao amin'ny pardon zany dia mamela heloka ny tenanao ianao ary mamela heloka koa ny manodidina anao satria efa te hiroso any amin'ny vahaolana ianao zany. Izany hoe ianao zany tsy mijanona tsony zany amin'ny hoe iza moa zany nahatonga an'ity zavatra ity, inona no mahatonga an'ity niditra teto amin'ny firenetsika, efa tsy antsony ianao zany fa efa te hitady vahaolana. Zay zany ny pardon, zany hoe mamela heloka ny tenanao zany ianao tamin'ny atezerana izay naseho anao sy ny atezeranao amin'ny olona izay mety nahatonga nieritreretina fa mety nahatonga an'io otrikaretina io zany. Dia eo zany ianao no mitady ny karazana vahaolana, inona zany no ataoko manoloana an'ity valanaretina ity satria efa eo zany izy io amin'izao fotoana izao ka dia inona no tokony ataoko izao zany, izao satria io samy manana ihany koa ny olany manoloana ny coronavirus ary samy manana ihany koa ny vahaolana satria ny firenena tsirairay
dia samy manana ihany koa ny olany ary samy manana ny vahaolana hoentiny amin'io zavatra io arakaraky ny hoe inona ny fiatefan'ilay otrikaretina zany a tany amin'ny olona iray efa miditra ianao zany a eto amin'ny hoe pardon rehefa ikatsaka ny vahaolana ary ny vahaolana marina sy ny vahaolana maharitra satria rehefa hitanao hoe inona lay tena olana zany a dia hitady ianao zany a ny vahaolana tena marina satria rehefa tsy nijerevanao tsara ilay problème tsy noadiadinao tsara ilay olana fa faux problème zany a no nitondranao azy a dia faux koa zany a ny vahaolana izay entiny eo zany a no tena ataontsika karazana hoe filôzofia matanjaka an'ity hoe oponopono ity ka amin'izay fotoana izay zany rehefa hiditra zany ianao a ato amin'ny vahaolana dia hitady zany ianao a ny zavatra rehetrarehetra momba an'io virus io hitady ianao zany a ny hoe ahoana ny fomba fidiran'io virus io zany a ao amin'ny tenanao dia ireny efa nazavaina teto reny a ny amin'ny hoe fifampikasihan-tanana ny amin'ny hoe fampidirana ny tanana any amin'ny vava amin'ny orona amin'ny maso amin'ny sofina satria amin'ny taovam-pisefona zany a no tena idirany voalohany indrindra na any amin'ny taovam-pandevonan-kanina na amin'ny maso na amin'ny sofina ireo zany a no porte d'entrée rehefa mahafantatra n'izay zavatra ianao zany a dia tadiny ianao zany a amin'ny alalan'ny karazana information rehetrarehetra izay voavorinao momba ny coronavirus dia ampiasa ianao zany a ny masika hiarovanao ny fitaovam-pisefonao dia hitadiny ianao zany a anasatanana foana zany a sao de misy ny virus izay miditra amin'ny alalan'ny tananao izay mety ho tafiditra any am-bava mety ho tafiditra any amin'ny orona mety ho tafiditra amin'ny maso mety ho tafiditra amin'ny sofina satria efa mazava aminao zany ny fandehany dia maka information koa ianao hoe ohatraohatry ny ahoana zany a ny fandehan'izany virus coronavirus izany dia eo ianao zany no ahafantatra koa hoe marary an-do ary miakatra ny température mangovotra mando mivalana ary mety hoe tena malemy dia malemy zany a ny tenanao zay zany a ny fambara amin'ny ankapobeny kanefa mety tsy izay fambara rehetrarehetra zay no mety ho tonga aminao rehefa hoe voan'ny coronavirus ianao fa mety ray amin'izay fambara izay no miseho aminao ka izay zany mahatsara ny hoe anaovana ny information angalana ny information rehetrarehetra zany a momba an'io karazana retina io zay zany a ny amin'ny tenanao zay a no azonao atao zany dia ny misakafo ara-pahasalamana mihinana ny legioma sy ny voankazo ary dia ny manao ny fanatanjahantena sy ny fampitomina ny saina izay zany a no information azonao a aminao a rehefa mba mahafantatra an'izay anao zany a dia mba efa misy karazana fitonitsaina zany a ao aminao a manoloana an'io coronavirus io tsy irery nefa ianao amin'izay zavatra zay tokony ho fantatrao koa hoe inona ny droit-nao zany a eo amin'ny firenena misy anao ny olona ao amin'ny firenena anankiray a dia manana droit ny hotsaboana manana droit ny hihinan-kanina ary manana droit ny hitafy sy hidio izany zavatra rehetrarehetra izany ny andeha hanovo fahalalana ny hipetraka amin'ny trano izay mendrika hipetrahan'ny olombelona ireo zany a no droit tokony ananan'ny olom-pirenena iray a ao amin'ny firenena iray mahafantatra n'izay droit-nao zay ve ianao amin'izao fotoana izao
izany daholo zany a mila jerevanao akaiky zany ao anatin'ilay hoe karazana pardon, zany hoe ny fomba hiatrehanao zany a an'ilay otrikaretina. Ka rehefa mahafantatra n'izay zavatra rehetrarehetra izay ianao zany hoe io mpitondra fanjakana io ane ka misy ny adidy tokony ataony amin'ny mpiray-tanindrazana aminy izay mifidy azy hipetraka eo, dia efa tsy hirery tsony ianao amin'izay zavatra zay, fa afaka koa ianao miresaka amin'ny mpiarabelona amin'ny geste barrière rehetrarehetra sy ny hoe amin'ny Skype na amin'ny internet sy ny sisa hoe ahoana izy ty zany, ahoana isika olom-pirenena ve mizaka ny zo rehetra tokony ananatsika manoloana an'ity valanaretiny ty. Eo zany efa mitady ny karazana vahaolana ianao zany amin'izay fotoana zay, fa tsy mipetraka fotsiny ianao zany ny hoe hiandry ny fahafatesana ao an-trano sy ny hiandry ny rariny, fa efa mifoanao zany andeha hikaroka ny vahaolana. Rehefa hitanao zany izay karazana piste de solution izay, ny lalana makany amin'ny vahaolana rehetrarehetra zany misy ny ezaka avy any aminao, misy ihany koa ny ezaka izay tokony ataon'ny mpitondra fanjakana, satria izay no nametrahana azy eo ny hiay ny vahoaka, hiay anao amin'ny fotoan-tsarotra ohatran'izao. Dia amin'izay fotoana izay zany no amakafakany tsirairay ny hoe aiza moa zany no tokony zany hoe ho lalakalehanao zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay, inona ny droanao, inona ny zavatra tokony ataonao, ary inona no hoentinao mibanjina zany amin'izay karazana valanaretin'izay, inona no ataonao aorinan'izay, satria ny valanaretina dia nanome karazana olana maro eo amin'ny firenena, dia ny olana ny amin'ny afakasa, ny sy fisian'ny asa, ny fahity eo amin'ny entreprise maro dia maro, ny fitotonganan'ny toekarena, ny fahamarozan'ny fahafatesana izay mandratra ny fotsika olombelona, tsy ny isan'ny maty akory ao amin'ny firenena anankiray no hitondra fiononana, fa na ray ala ny maty dia efa mamparary ny havan'izay zavatra zay, mamparary ny olona manodidina azy. Ka tsy tokony ho moramoraina fotsiny hoe kelikely ny isan'ny maty taty Madagasikara raha oharina any amin'ny maty any États-Unis ohatra, dia izay ve no hoentina atao fiononana? Tsy atompo. Ary ny zava-misy koa no tsara ho jerevana hoe nandalo test daholo ve ny olona rehetra, ary io marina ve ny isan'ny olona maty ny coronavirus, sa ilay olona tsy vita test zany dia mety hoe zavatra hafa ny mieritreretina fa nahafaty azy, fa ny isan'ny maty dia maro dia maro ihany raha ny faharenesana azy. Izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ny hoe fijerevana ny olana zany amin'ny ankapobeny, amin'ny fosiny saina tsy miangatra, amin'ny fomba fijery ataontsika hoe neutre zany izay zavatra rehetrarehetra izay. Rehefa mandeha any amin'ny vahaolana zany ny olona iray, dia nahita izy zany fa hoe efa mirona any amin'ny fitoni-tsaina izy zany fa nahita ny hoe inona ny lalana izorana zany amin'ny vahaolana. Eto amin'ny phrase fahatelo zany dia ny hoe merci. Ny dikan'ny merci zany atao amin'ny méthode Ho'oponopono dia ny hoe misaotra ny tenanao ianao zany, misaotra ny hery avo izay nanampy anao, nahita ny
lalana makany amin'ny vahaolana, zany hoe ny lalana makany amin'ny fitonitsaina zany manoloana ny coronavirus. Satria rehefa mahatsapy ianao zany fa hoe misy ny ezaka avy ety amiko fa tsy maintsy miara-morona amin'ity zavatra ity koa zany a, miara-mamany olana amin'ity zavatra ity. Rehefa tsapanao zany a fa any ny vahaolana, any amin'izay hoe fiarahana misalahy izay a miady amin'ny coronavirus, dia efa mirona ianao zany a any amin'ny vahaolana ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Satria io zavatra io a na eran-tany ara zany a dia mbola tsy misy mahita ny hoe inona ny tena vahaolana amin'izy ity, inona ny tena fitsaboana marina n'izy ity. Kanefa tsy mitsahatra ny eran-tany zany a ny mamaha ny olana izay hita maso eo, tsy mitsahatra zany a amin'izay a karazana piste de solution zay. Ary ny firenena tsirairay dia samy manana ny azy koa nefany, samy manana ny fomba fisehoan'ny olana ary samy manana ny amahan'ny ny olana. Itsika ao Madagasikara dia maro dia maro ny zavatra nateraky ny coronavirus, dia eo a ny anohanana, eo a ny tsy fahitana asa, eo a ny arerahan-tsaina, eo a ny fahafatesana izay ateraky ny anohanana. Tsy ny coronavirus irery no nitarika fahafatesana ao Madagasikara fa eo ihany koa ny adi-tsaina, ny faharerahm-panahy, eo ihany koa ny arerahana vokatry ny aretina hafa izay tsy voatsabo. Satria mila vola koa ny fandehanana any amin'ny dokotera raha vao tsy coronavirus mandehanana, dia aleon'ny olona zany a mitsabitsabo tena, manao dokotera tena ao an-trano, dia ao izy zany no maty. Izay no karazana olana eo amin'ny société zany a ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary indrindrandrindra zany a ny olona any ambanivohitra izay hoe tsy mahita rirany intsony zany a amin'izao zava-misy rehetra izao. Nefa inona nefa ny ato izay ananantsika malagasy manoloana an'izao zavatra rehetrarehetra izao? Manana ato betsaka isika zany a eo amin'ny alalan'ny hoe fananana ny zava-maniry, fananana ny karazana voankazo, ny karazana legioma izay mitondra ny otrikaina maro dia maro, ahafahana manana ny antikôro matanjatanjaka hoentina miatrika ny coronavirus. Inona nefa ny olana dia tsy mazoto mipetraka any ambanivohitra intsony, ny tambanivohitra, ny amboly sy iompy, satria eo ny dahalo izay mahaleo monina azy. Dia inona ny atao? Miakatra any an-drenivohitra izy a, eritreretiny fa any zany a no ahitany ny metimety kokoa ho an'ny fiainany. Kanefa dia vao maika loza ny zavatra manjo azy ihany, satria ao anatin'ny fahatrana mangitsikitsoka. Ary dia inona moa ny iainany? Voatery izy mangalatra, voatery izy mandromba, nefa ety ho an'ny sarambabem-bahoaka sy ny mpiaramonina ve ny hoe misy foana ny vakitrano, misy foana ny vonolo, misy foana ny mpanendaka. Eo amin'ny tontolo iainana mihitsy zany a no misy faharavana, ary ny fandriam-pahalemana dia tsy mipetraka araky ny tokony ho izy. Mikorotana zany a ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao a, ary dia tsy mandry intsony zany a amin'ny alina, fa dia mitebiteby inona ny ifaran'ity zavatra rehetrarehetra ity. Na ny ataontsika hoe zany hoe olona izay manan-katao dia mety efa ho lany ny vatsy nandritran'izay firoboan'izay, satria tsy niodina ny toe-karena. Inona zany a
no vahaolana faobe izay tokony ataon'ny malagasy zany amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fihavanana tena izy izay ihany no afaka irosotsika any amin'ny vahaolana. Raha ohatra ka hoe vahaolana tena malagasy izany, satria raha ohatra ifampiampangafoana eto mantsy isika zany ka hitady ihany koa ny vahaolana hafa amin'ny resaka politika sy ny fitadiavan-tsesa sy ny sisa dia ataoko angamba fa raha ohatra ka ny teo ihany ny teo dia mieritrereta ihany ny vahoaka malagasy fa tsy misy ny vahaolana tena latsapakany amin'ny fotony ho an'ny vahoaka malagasy, fa ny zavatra atao zany dia ny rehefa marary ny lohan'ny olona anankiray dia ny paracetamol, Tylenol moa ny anarany aminay aty Canada, dia tsy jerena hoe inona marina ny tena marary an'io olo io, fa dia afakafaka kely eo koa zany mandritry ny ora maromaro dia miverina indray koa ny aretina-do. Rehefa tsy jerena akaiky zany fa miverimberina ny aretina-do dia asiana foana ny paracetamol dia tsy jerena, mety angamba ilay olona miakatra tosi-dra, dia ny hafarany fahafatesana ny miandry azy satria tsy ny aretina, tsy ny fanafody tena tokony omena azy zany no nomena azy hatramin'izay, fa dia ny pasopasohana teny fotsiny zany, takotakonana teny fotsiny dia miomby ny aretina dia fahafatesana ny sisa. Ohatran'izay zany rehefa tsy mamaha ny olana amin'ny fotony, amin'ny tena tokony ho izy. Ary ny oponopono dia izay hoe ny olona rehetra dia tompona andraikitra amin'ny zava-misy amin'ny fiainany, satria ny zavatra mbola tsy ampy zany amintsika malagasy dia izay mijery an'izay andraikitra ao zay. Tompona andraikitra ianao amin'ny zava-misy rehetrarehetra, tompona andraikitra ianao amin'ny olona nifidianao teo, rehefa tsy nanadiady tsara ny hoe inona moa zany no mety hoentin'ny olona fidiako io amin'ny fiainako, tompona andraikitra ianao amin'izay zava-misy eo. Ka raha tsy mijery an'izay olan'izay amin'ny fotony zany isika malagasy dia tadidio fa zala amin'ny olona marary an-doha izay niteneniko teo dia asiana Tylenol foana, ilay olona miakatra tosi-dra rehefa fahafatesana sisa no hitanao, rehefa tsy nijery ny olana teo amin'ny fotony ianao, tsisy afan'izany koa ny zavatra manjo any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra zany hiditra amin'ny metody amany olana amin'ny metody hawaïenne oponopono zany dia indrindra zany dia izay hoe mandray ny andraikitra, mandray ny responsabiliteny ao anatin'ny tsy fahombiazana ny olom-pirenena tsirairay hatrany amin'ny mpitondra firenena ka hatrany amin'ny vahoaka, dia tokony mandray ny andraikiny amin'izao tsy fetezan'izao. Inona no andraikitro manoloana an'izao zava-misy izao ary inona no vahaolana. Ny metody hawaïenne oponopono zany aza dia raha ohatra ka misy ny olana, ataontsika zany hoe olana amin'ny mpivady ohatra, dia vahana amin'ny alalan'ny oponopono, izany hoe alaina zany ny mpivady dia misy olona zany izay mandravona ny olana eo ampovoany ary olo io dia tsy mitanila, ary atsoina daholo ny fianakaviana, atsoina ny olona
ao amin'ny ataontsika hoe zany hoe fokotany iray anatrika anio karazana fandravonana ny adiny mpivady io zany. Samy miteny izany ny mpivady, samy miteny ny zavatra tsy zakany amin'ny andaniny sy ny ankilany, dia ilay olona eo afovoany zany no le mpanelanelana zany no miainy tsara zany ny andaniny sy ny ankilany, ary dia mitondra ny karazana fandravonana zany ny hoe inona no tokony atao mba hampirindra ihany zany ny tokantranon'ity olo ity, ary de tsy miala teo mihitsy raha tsy mahita vahaolana amin'ny andaniny sy ny ankilany. Dia ohatran'izay zany ny azy ny famahan'ny olana, rehefa voavary ny olana dia mifamihina zany ny mpivady dia manao an'ireny dia ao iain'ireny zany ry zareo dia misakafo ara-pahasalamana, dia fantatry ny mpiaramonina rehetra rehetra fa voava ny olandraso sy rakoto tato amin'ny tokantrano ohatran'izao, dia iny zavatra iny zany karazana hoe exemple zany omena ny mpiarabelona rehetra rehetra ny fomba famahan'ny olana. Satria honany fotsiny zany izay nasehoko zay ny amin'ny hoe Ho'oponopono, dia ny phrase farany zany dia ny hoe je t'aime, izany hoe rehefa mahavoavahan'ny olana ohatran'izay zany ny olona anankiray dia miteny ny teny hoe je t'aime, zany hoe je m'aime, manana ny confiance amin'ny tenany izy zany sy ny estime ny tenany, satria io tsy fitokisantena sy ny tsy fitiavanao ny tenanao io dia mahatonga olana goavana zany amin'ny fiainan'ny olona anankiray sy eo amin'ny fiainan'ny firenena mihitsy, satria matoa tsy mandeha ny fiainam-pirenena iray, matoa ao anatin'ny fahatrana magitsokitsoka dia tsy mbola tia tanidrasana zany ny mpitondra eo. Izay aloha dia tsy maintsy tokony ho ekentsika rehetra izay zavatra zay. Matoa ianao mipetraka amin'ny toerana anankiray dia ny hoe natokisan'ny olona ianao zany ny hitondra sy hitondra voka-tsoa ho an'ny fiainany ao amin'ny tany iray. Ka raha ohatra ka mbola tsy totosanao zany, tsy totosan'ny olona izay mipetraka amin'ny fitondrana izay zavatra zay, dia ny finiavana zany mbola tsy nisy, ary ny fitiavanao ny tanindrazanao zany mbola tsy nisy. Matoa mbola tsy tanterakao ny fanirian'ny mpiarabelona, ny olona entinao, matoa zany zay mbola tsy tanteraka, dia mbola tsy ao aminao ny fitiavan-tanindrazana, satria zany fitiavan-tanindrazana zany dia tsy matahotra ny ho faty amin'ny hevitra izay